Fialina ho anay indray tompolasy tompom-pahavajaina no manasanao hanavana indray manaraka ny fandana eto fahitalavy televiziona malagasy toy ny mahazatra isaka ny asabotsy atante tako zao aoriny fampalalavaovao fandarana hanitokanakanto sy ny taletako no harana eto miaraba tompola mbola tsara tompovavy koa asaina parajanao mba ahanitra hijery sy heno ny fandarantsika hatramin'ny farany eto ankilana eto manantany avy ao amin'ny toany miadina rivo mety tsarano ambony misy ny atao hoe tompona andraikitra ihany koa ao anatin'izany toany izany arina fa kalazana aty amin'ny faritra voany mety mahajanga isan-taona ny atao hoe fitapoana fanompoam-be zay zay indrindra no anasantsika anatin'ity fandarana ty anazava bebe koa mahakasika an'izay inona marina ny atao hoe fanompoam-be dia inona avy karazana zavatra ho hita mandritra an'izany faly miarabany TV Boeny ary miarahabantsika jiaby vahoaka ny rehetra zay manaraka ny fandaharana ity eto moa ny tenako dia andrima tedaboany manantany eto amin'ny doany Miaronarivo Tsararambony ny fanompoa be moa ny zavatra hita rehetra amin'ny fanompoa mandritra ny fanompoa maro dia maro ny fanompoa moa dia tsy inona fa zay fotoana anankiray izy io tsy maintsy atao isaka volana jolay ny fitampoa io satria ny volana jolay io atao hoe vola mita sakalava tsara dia atao izy io mba hitazomana ireo fomban-drazana zay mikirakirainy ray aman-dreny teo aloha betsika teo aloha farazan'Andriamanitra satria mba hahafantarana mba hoe toy izao tokoa ny fomba sakalava mikasika zay atao hoe fitampoa zany satria rehefa fitampoa io zany maro ny zavatra tsy maintsy ilaina ahafana manao zay fitampoa zay dia ao ny atao hoe menaka mpinana zay atao hoe solika manitra ao ny atao hoe toamaity ao ny ranobe betsibora io rano-betsibora io dia tsy maintsy ilaina any amparituran'ny désert du Makain mera du Makain satria zay natao hoe rano sotikebona ilaina io no ampiasaina rehefa andro ny fitampoa io ampiasaina amin'olo dady reo io dady reo misy telo efatra no io ao dia Andrimisara Andriamadisoarivo Andriamboinarivo Andriananina na hoe Andriandafotsy reo zany no zay razantsika taloha mitondra ny tanànan'ny sakalava ka rehefa niambomo reo na hoe maty dia nalaina nampahany izy reo amin'ny vatan'izy reo natao tao anaty elika dia iny zany mitompoina isan-taona ampisena izy reny ao anatin'ny elika fa misy miavaka kosa izy efatra reo tsara fantakatsika ny Andriamadisoarivo sy Andriamboinarivo dia natao ny volamena fa ny Andriananina sy Andriamisara kosa natao ny volafotsy satria misy fiavana izy reo anakoreto natao hoe mpanjaka na mpanjakamena tena mpanjaka zany Andriamadisoarivo zany ka Andriandafotsy Andriamisara kosa dia reny marazandreo dadilaindreo babandreo dia zay zany natonga izy ka amin'ny fotoana zay fitampoa zay dia maro ny lanonana maro ny hetsika atao eto amin'ny faritra Boeny misy zao eto amin'ny doany zao misy tsy mandrimandry anta sakalava zay misy ny kolondoy misy natao hoe fanokafana varavara io jiaby zany tsy maintsy misy aloha nanaovana fanompoa arakan'izay hoe amin'ny fomban-drazana sakalava aza temin'ny faritra Boeny zao eto mahazaka zay dia voatery zany tsy maintsy sakalava hoe olona mandeha miatrika sy atao hoe amiano sa rehefa malagasy dia afaka manao izay dia ankoatran'izay dia inona na atao hoe fepetra ho raisina satria amin'ny fombafomban-drazana zay tsy maintsy misy fadifady misy zavatra tsy azo atao sy azo atao mazafitazana amin'ny fanompoa zany io zany tsy voafetra no afaka manatrika izy io na gasy ianao na vazaha anao na mainty na fotsy ianao fa kosa misy fepetra kosa tsy maintsy alaina voalohany anao tsy olona manana clé maina raha manana clé maina handikape zany misy azo miditra ao anaty doany ao anaty malamena zany ianao afaka tivela ty na afaka
maso io zany tsy azo pilasina kiraro zao eny amin'ny valamena, tsy azo pilasina solomaso, tsy azo pilasina lamba mainty ao valamena io zany. Io zany fady maro ny fehipera tsy maintsy alaina, tsy maintsy misaika anao. Ny lehilahy manao patobolo izahay dia manao akanjo na chemise, ny vehivavy manao samberatra dia manao kazaka dia mirandrana mitalina manao tokotoky be, dia zay vao miditra ao zany ao anaty valamena mandeha mamonjy ny fitapoana. Mialohan'ny andizina ny resadresaka mahakasika izay atao hoe fitapoana fandokoa zay, maharatsika vetivety aloha ny karazana hoe lalao na hebika na hoe hantsa zay natao reto mpanompo zay tonga nanome voninahitra sy nanome hasina an'izany fandokoa be izany.
Taptananga, Panpuan Ramsara, Taptanang Nomadange. Tapi so bani rasis kan tapi, rasis ka transe, pameu querem pularari. Boleh menaruh. Kita rawasan dongare, kita kita bakangi, kita lihat apa tim naga, kita lihat bakal raja, Panpuan Ramsara. Toetrany fandarana hanitro malagasy mitanitako eto amin'ity fahitalavitra ty malagasy ity mbola eto ankilanay anaty fandarana tokony ndraikitra avy ao amin'ny doany izany fa nahatonga an'ilay hoe latsinainy manokatra farana dina zoma manakavina fanavarana re tompoko mety hatonga an'izay dia manahoana kosa ho anelanelam-potoana amin'izay tsara fatatsika rehetra eto goeny fa fanipo be na hoe fanjava mitsaka hoy izay sakalava dia io zany andro lehibe misakalava satria averinako ilay mandeha isaka volana jolay anaovanazy fa ny daty miovaova sanatrika raha ohatra tsy misy misampona amin'ny volana ohatra misy équilibre sareny na misy motraka hoy zay zany volana dia zay mahatao hoe aza amin'ny septembre any aloha fa raha tsy misy zany teny dia tsy maintsy volana jolay foana ary ina mana atao hoe fanobiafana barabara satria ny fanobiafana barabara zany dia io zany mialohan'ny fanotoa be dia tsy maintsy atao ny fanobiafana barabara ny fanobiafana barabara io zany mitolany hoe fanomanana idirana ny fanotoa be dia tsy maintsy atao rehetra atao eo zany rehetra ilaina ny fanotoa be zany ohatra eo misy atao hoe valia lava eo ny atao hoe misy malolo lamaka mandritra reny zany eo natao hoe manao safiday eo zany tsy maintsy ilaina reo zavatra jiaby reo zany hanomanana le fantongavany latsinainy ny fanotobe latsinainy zany manokatra barabara dia zoma manidy anazy satria ino moa manidy anazy tapitra zoma manko ziny satria eo manao redika io redika io zany dimentipaharazana zay nataony mpanjaka teo ioa mifalifaly zany ka hoe tombo soma tsara ny fitakoa dia mifaly vokadraby zany zay mpanompo rehetra sakalava zany zay mankatoa fombalazana mifaly zany ka hoe tombo fandohana dia mangata fitahina eo zoma iny dina sabotsy iny dia mody daholo zany vahiny zay no atao hoe manombotra ny barabara dia mamety ny barabara mikasika zay redika zay ihany isa reo olona manao atao ty redika reo olona manana atao hoe sadymeory na fitafitafmeory misy fantako fa satria ohatrany tsikila ola manao ndraika misy tokana manao an'izay ty redika zay satria nahoana koa zay natao anatin'ny atao hoe valamena miavaka amin'ny rehetra ny diretika moa hoy zao teo hoe io ma tsindraka nataony raha tsika taloha izy eo io zany firavoravona rehefa tombo soma tsara fanokoa dia io zany olo afaka manao anazy io zany olona zay afaka mitsindraka rehetra navazana gasy izy fa efa afaka mitsindraka izy manao anazy izy mahay azy satria misy lamba hoentin'ireny vehivavy reny dia zay olona voapetaka reny lamba reny zany dia tsy maintsy manao zany fa rehefa tsy afaka moa izy dia manome vola reny madama reny manangy reny zay mizara le lamba apetraka amina vainao eto zany le lamba apetraka amina vainao kahe rezy le lamba dia dikan'iny zany anao voatery andia iny zany anao
satria tsy maintsy roa miaraka miditra zany raha ohatra manao za tsy mahay an'iny dia manolana aloha dia zany aloha dia tsy ho afo hoaratsika vetivety aloha zay mahakasika ny atao hoe dia rebika zay natao tao anatin'izay famaranana izay fandarina zao tsara marera fa tsy atokotranoiny anao ampafantarina anao ny zava-misy andalo eto Mahajanga. Mety isy manana atao hoe fotoana mandeha ty lina ty hafantatra makasika ny atao hoe fanompoa zay dia izay ihany koa no antony lehibe no anasokadena sy no ampafantarina anao makasika atao hoe fomban-drazana Sakalava na fanompoa be eto Doany Lehibe eto Mahajanga izay. Hoe tsika indray amaraparana ny fandarantsika anatin'ity fandarana antom-panaka sy talenta ity. Mety izy dia mampiavaka ny fomban-drazana Sakalava eto Mahajanga amin'ireo fomba rehetra eto Madagasikara. Tena misy mahasamihafa ary mampiavaka ny foko Sakalava amin'ny fomba zany. Ny Sakalava zany dia misy ny foko anankiray ao anatin'ny foko 12
mbola mahatana zany fomban-drazana zany amin'ny fomba ireo misy zay le fitampo zay satria ny Sakalava dia tsy maintsy manao doany doany moa dia toerana masina io fanatapita iny satria nanay zany dia tena mbola mampiavaka zahay zany Sakalava amin'ny faritra sasany dia eto Boeny mampiavaka ny Boeny dia zay mbola mahatana hoe ny Andriamadisoarivo le fiaraka amin'ny Bezy mitondra razan'olo maromaro da hoe Voromahery, Jongo, Sambarivo, Itakoala ireo zany razan'olo mety ireo razan'olo mety ireo zany dia ireo zany no ampiasainy rehefa tonga ny fotoana fanompoa zany ireo no miasa zany miasa ho anazy zany miasa ho an'ny Andriamadisoarivo zany satria ireo zany mikirakira zavatra rehetra ampiasaina ao anaty doany razan'olo ireo zany doany zay zany mbola manana koa zay eto mbola misy natao hoe kipa misy natao hoe fanompoafandrama misy natao hoe toamaity zay voadina fanompoa io zany mampiavaka amin'ny foko Sakalava zany amin'ny foko namany avy eo zany na ny Andriamadisoarivo zany mampatanjaka azy reo zany satria vady dadina Mandrikabavy tena tapaina tamin'ny Verara tenda ny vadiny mba nazahoany fanjakana Boeny ty zay zany tena mampamisasina ty doany ty zany satria olombelona natao sorona teo fa tsy omby sy ondry zany fa olombelona vady mihitsy zany natao sorona teo nanaiky hovoina mba zahoany Andriamadisoarivo vady da zay tena mampiavaka any faritra rehetra any faritra Ampanaraka fomban-drazana anao aoriana zao fanompoa zao tsapanao fa inona zavatra hitanao tsapa miova tao anatin'ny fiainana amin'ny hitako amin'izany alafinaritra zaho sady nampanjary zaho ia zay zay tokony nampitsaratsara zany tegna misy fomba maro na velogno zaho na tsara zaho andrany za magnano nafitamotamo vato maintsy lavaka ambony tsara izy efa dia manakasy na fanompoa be na tsy fanompoa be na fanjava tondro tsy maintsy mandeha mitampoka ranomasina mitampoka razan'olo ny koa izay malamena miakina ny finontena fa zao ndraiky avy tena narary be fa matoa zao mitsanga mikarakara rankabesy hitako naivana vatako satria zao fa nandeha dokotera nandeha takitary tsy maintsy janga rehefa nanajara fanjanakabesy janga zao ndisany lavaka tamin'izany
manaraka niny atsakany sy andavany olombelo sa na tsy sa mahazo mazava fa rehefa anao moa natamy loha razafanjakana vinivirainao tsy rarahinao razafanjakananao ino raha hitanao azava inona le tena mba nahalinanao sy nasarika anao aty afanoko nalina ka sy nasarika anaka aty fomban-drazanay le fanoko aty isan-taona zany zay tsy maintsy mandeha ty mandeha manompo na fanoko be na fotoanany repoka famaranana anazy ohatran'izao de amin'ny mpanaraka fomban-drazana anao aorinany fanoko inona zavatra mba tsy karotonao sy tsampanao miova ao anatin'ny fiainana tena mampiova fiainana be ka mazoto manompo ohatran'le mandeha mivavaka reny foana raha mazoto manompo an' jesosy omen'andriamanitra fahasoavana dia ohatran'izany koa mandeha manompo aty raha mazoto mandeha manompo araka noabolana naisaka lava mazoto manompo tsy very anjara amin'ny manatany anao inao fa teknisiana koa ao anatin'le hoe fampanao sakalava izay tena fa ity amin'ny faritra voy na eto midoanina zany am'izao fotoana zany misy milaza fa eto Madagasikara misy milaza mitsy tsika gasy ihany koa manao tsinotsinona fomba tsika gasy amaivana ny fomba tsika gasy manome ohatra anankiray hoe fomba gasy vita gasy fotoro gasy sakafo gasy tany gasy tsika ihany zany atao hoe manao tsinotsinona telo atsika nefa zavatra tsy kaky hita na nireo teratany vahiny aza mandany voly mandany fotoana lina makafy ny fomba malagasy ena fa teto amin'ny zanymiaireo azo vaina le hoe manahoana mahakasika an'izay eto zany atsika faritra boeny zay mahita televiziona ty vokatsika mba hanajany fombatsika isoatsika natao hoe vita gasy sy rety gasy ty fotoan gasy ny gasy dia manam-pahaizana ary manana fahalalana ny gasy ary gasy manana fomba ny fomba ny gasy ny fomban-drazatsika zay nentitsika niady tamin'ny frantsay hitatsika fa tena nahono tokoa fa atsika ihany ny mivadika rehefa tonga ahita io masombola io fa kosa vokatsika anatin'ny fomba gasy fa fombatsika gasy dia masina zao ny tokony tsara fantatatsika ny hitatsika fa ny tany dia namboarin'Andriamanitra ny hazo dia namboarin'Andriamanitra ny vato namboarin'Andriamanitra atsika olombelo namboarin'Andriamanitra napetraka n'Andriamanitra teto ambony tany atsika dia atsika napetraka ny eto ambony tany nikirikira reo fitaovana nomen'Andriamanitra atsika reo ary hanaja reo asina zay napetraka n'Andriamanitra reo fa tsy kosa atsika dia hanaratsy ny fombatsika oka atsika tsy manao zay atsika ny samy niaiky samy nafatitra fa ny fomban-drazana ny fomba malagasy talohan'ny kristiany zay vao niditra ny kristianina da tokony ajeantsika ny fomba io ary tokony atsaraitsika ary tokony ankatoavitsika ny fomba malagasy fa tsy hoe manoko santa ty manoko santa ry tsisan'izay fa io fomba napetraka ny razantsika taloha ary razantsika ny tokonitsika gasy io fa tsisy hoe tsika manoko ny vazaha zany na vazaha aza mitsiritra tonga eto amina eto maka histoire maka tantara amina eto tena hoe misotra betsaka ary mankasitraka zay hoe mbola mahatana ny fomban-drazanareo nareo makasitraka manantany fanazavana zay satria fomba fitena zay hoe fiheziko ny hafa tiaviko ny tena anaty zay rehetrarehetra zay fa hoe tsika marana tanteraka ny fandarana misy de resaka hofanentana safampitana amin'ny piensy tsy fijeryntsika mpanaraka fomban-drazana sakalava eto fa zay mamarana azy zay maloha zay rola mianaka dia manentana zao manentana zao amin'ny fombatsika gasy mba hajaitsika ny fombatsika hajerevatsika ny hoavy nyloataranakatsika afara ny zanakatsika io satria na robaitsika ny fomba malagasy ty dia aiza ny hoavy ny zanakatsika sy ny zakotsika io ary aorina ry satria atsika lasa manenjiky na olona loatra fa mba hajaitsika ny fomba gasy ary ny fady rehetra mitoerana masona io tokony mba hajaitsika fa tsy aratsiratsina na zombazombaina fa io no hoavitsika malagasy io no andrandraitsika malagasy io na tonga atsika ohatran'izao amin'ny fiainatsika zao io fomban-drazantsika io fa atsika ihany nanimba anazy atsika manana toerana masina maro tokony azahoantsika
fahasoavana be fa tsy adraitsika izy ireo de zao ny vokany mahazo atsika zao ny zavatra mahazo atsika sotra betsaka farana atsika ndray fotoana tokolastovavy sorena naritra mihenanay sy mijerenay naritra farany ho manne fotoana ndray ho amin'ny manaraka iray sorana manatany zay tokony anatao hoe namidoaniny amin'reko mety mahajanga manome fanazavana be mahafahantsika ihany koa mahafantatra ny zava-misy etomidoaniny amin'izay na tsy atokotaniny atsika izy ay teo magneno ihany koa fa ty fandarina ty dia manofia iny fitaleva-paritra ny serasera sy nykolotsaina eto mahajanga fa mametraka ny veloma zay mba manaraka veloma tompoko